fankakevitra ataon'ny RMDM raikitra fa atao amin'ny fahafolon'ny volana Aogositra izao. Korotana eny amin'ny fiarahamonina, tompona ndraikitra ny fitondrana rajoelina hoy ny loholona Faberger. Fizarana sosialim-bahoaka amin'ny tanila, midina teny an-dalambe, ny mponina teny angarangarana. Alatsinainy 3 Aogositra 2024 amikafaliana tomboklasi tomboko vavany oetiny mandroso tokatranonao indray amin'ity fiandohan'ny herinandro ity tonga soa atao anatin'ny fotoanany fampalalam-baovao ny MBS ianao ary dia asainay ampitiavana sy ampanajana ihany koa hanaraka ity fotoana ity indray hatramin'ny farany hoe tsika manomboka ny fampalalam-baovao dia nitatitra azo tamin'ny roratolakandro teny amin'ny folobe pibaikona mikasika ny coronavirus ny amin'ny tatitra ivalana retina ity sy ny fianak'izany eto Madagasikara tanteriny Fanirisoa Rina sy Mathieu Princy. Ny ampefatra indray no laviny valanaretina Covid-19 androany fatelon'ny volana Aogositra 2024 araky ny tatitra nataony teo anivon'ny CCO Ivato. Ny ampiroa amin'ny 30 kosa ireo tranga vao marina tamin'ireo 520 nanaovana fitiliana. Ny 12 amin'ireo dia avy eto Analamanga avokoa, ny 4 avy any Amoronmania, ny 3 avy ao Boeny, ny 2 avy any Antsimandrefana, ny 2 avy ao Menabe, ny 1 avy ao Itasy, ny 1 avy any Antsinanana ary ny 1 avy any Sofia. Ny enaheny ireo forme grave ka lasa 4 ny fitambarany. Ny ampiraiky ampy 3valonjato ihany koa ireo sitrana. 520 zany zao ny totalin'izy ireo. 900 kosa ny fitambaran'ireo olona mitondra ny tsimikaretina Covid-19 eto Madagasikara hatramin'ny androany. Namory mpanao gazety tetsy amin'ny fobe tetsy Belera androany teo anivon'ny Rody be ny mpanotra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara ny voto atiny tia fampiatsoana mpanao gazety ty moa dia ny fanomanana ilay fankakevitra lehibe. Germaine Menjanahary tokra marola. Tsy miova ny daty anatanterahana ilay fankakevitra izay ataon'ny RMDM fa ny fafolon'ny volana Aogositra izao. Raha ny fantatra dia manomboka rahampitso ny fizarana ilay fanasana izay asaina manokana hiatrika izany fankakevitra izany. Ianareo zay manana vahaolana mahomby anarenantsika ny dia miady amin'ny valanaretina coronavirus fotsiny aza izay dia fa zava-dehibe ny antsoina aloha zay manana hevitra mahomby. Izy io amin'ny misy fanasana zany mena zay manaiky hitondra an'izany vahaolana zany ary izy io dia hozaraina atao amin'ny fusée Belera. Efa miteny foana moa zay tsy afaka ny tena satria lazaina fa mitsikera fotsiny nareo mametsiny fotsiny nareo dia hoe allo ny fotoana io ny olona rehetra mihitsy no miteny hoe ahoana ny amahana an'ity olona ity fa dia izy no miteny izany fa tsy ny Rody be allo le olona dia zay mitsikera le lazaina ndray fa mitsikera zany io zany efa fiainany mihitsy zany dia anjara zay milaza fa mitsikera. Tsy miova ny tarigetra ho an'ny RMDM fa ny fanarenana ny fiainam-pirenena izay latsaka ao anatin'ny krizy amin'izao fotoana izao. Maro ny olona menimena nefa tsy afapo, tsy mihita zay tena zavatra marina dia ao anatin'izay ngamba mbola hitakina foana nilay hoe mangarahara. Marina fa milaza zareo fa tsy mazava amin'ny olona le izy betsaka ny vola azontsika fa raha amin'ny fomba fantaniana azy sy ny nampiasana azy kosa mila izay mangarahara zay ny olona rehetrarehetra indrindrindrindra amin'ity hoe ady amin'ny Covid-19 ty. Fa naneniavy ny momba ny fitantanana ny amiana ara-pahasalamana eto amin'ny firenena kosa indray teo anivon'ny antoko HVM androany ary notsindrin'izy ireo tao anatin'izany ny momba ny fikambanana fity izay tary ny vadin'ny filohampirenena fa na dia tiany Germaine Menjanahary rindra tsara ny tokra maro lahatrany. Marina tokoa ianao nametraka teo hoe anisany anakianana ny vadin'ny filoham-pirenena zay filoham-panorona ny HVM zany teo taloha hoe raha matovangana rajaonaro mampianina miditra lalina amin'ny fitondrana fahazakana fanampiana ny nataony ary rehefa hitanay zay tsy naomby dia nandray fepetra zahay nanarina an'izany zavatra zany fa vao manomboka tsika hitantsika kehitrina efa manana fikambanana maro anitsika eto Madagasikara mpanao asa soa ary manao asa volontaire raisiko ohatra ny Croix Rouge ary mametraka zay fa tena tsy ara-dalàna zany zavatra zany. Tompona ndraikitra feno amin'ny fikorontanana eny anivon'ny fiarahamonina sy eto amin'ny firenena ny fitondrana ankehitriny manoloana ny tsy fahaiza mitantana. Any amin'ny fokotany na tsy fokotany ara
misy santé reny a na ny ofana momba ny fahasalamana reny a mitsabo any amin'ny fokotany madinika any ambassadeur-ny fahasalamana zany raha izany no entina fa tsy zany le izy fa misy sorosotra raha-politika ka tsy médecine ny ministre ny santé a nipetraka amin'ny maha-teknisianary izy a ary mba tsy ho responsable ny zavatra misy a de nandray andraikitra izy hoe bon fantatro ny tokony ataoko a mitantana ny hamena ara-pahasalamantsika ireto daholo ny fitaovana tsy mampahomby a ary tsy mahatody antsika amin'ty fitantanana ty avalana retin'tika nitondra n'zany zavatra zany izy ao anatin'ny fandarana dinika aorininy izao fampahalalam-baovao izao moa no hitondrana aminao izay fa ny hokevitra izay niteraka savorovory sy korotana ny fizarana fanampiana teny amin'ny fokotany angarangarana teny teny nosy be teny androany nisy ny fanadiadiana zay nataony njavandre mahefa sy andrakoto malala manoloana izany tokony tamin'ny roratolakandro teo na raha antso izahay mpanao gazety avy eto amin'ny MPS fa manao etsika an-dalambe ny mponina ny nangarangarana nosy be namontana maro ireo tsy nahazo ilay tohana avy amin'ny fanjakana sabotsy very de nangala fokotany ray alina tsirairay zay vao nasy carnet adidony miaraka amin'ny vidina carnet nefa ny adidiny soratra eo efa-jato ariary isam-bolana misy zaka zay vavolombelona de ny carnet zay sasatsasa mividiny daholo de ao anaty baka sortira ao daholo azonao dekitana trano zao tompoko ny anay rehefa voaka samatsara zavatra angatanay de mila ny fokotany reo miovy zay miasa vahoaka nohony zay reraka zay nefa rehefa mitady adidy isaky ny tokantrano dondomina daholo ny adidinareo any vola tsy vita raha izara sy avy eo fantatsy mifokotany varavara misy anay izara fanampiny tsy fantany izavy izy mianakava mizara zany ko mangataka zay soloa reo olondreo tsy mety aminay intsony reo ela ny anasanay an'ireo fa fanatena namenanay ela loatra na zay sport tsy fantatsy mifokotany zay mpanao sport tatanana ela loatra soloa président fokotaninay soloa i aloha zay ifidiny anay voatontonona teo ny sevi-pokotany voatondro ho mpanapatra fahefana amin'ny madinika nandamafy ity fara momba ny resaka hoe mandrovotra carnet-pokotany sy ny fiampangana azy maro tsy misy akitranatrano zany mihitsy satria tsy azo atao ny akitranatrano satria fanjakana io ny akitranatrano zany tsisy fa misy kosa ny olona hoe ohatsy hoe olona manambady zay misitraka ao amin'ny fokotany tsara de tokony zaka daholo satria olona manambady izy raha risitsiny izy raha hitondra ny carnet any akafanapiny reo olona andehan'olo tamin'ireo any nandrovotra ny carnet any de lazay fa vitany fa tsisy carnet rovitana zany reo carnet-n'olona tandreo carnet-n'olona fa tsy mipetraka atao amintsika tsony reo de tsy maintsy ndrovitana sody misy mandro participation tsy misy mandoa 50 000 zany satria reo ondreo misy sasany tsy mipetraka teto amin'ny fokotany mihitsy fa no nahitan'le fisotiny sa zay zo mody miazakazaka makany amin'ny fokotany tsy ny andrela fa tonga tena toerana avy hatrany ny mpitany filaminana niezaka nandamina niezaka nampitony saingy tamin'ny ora faran'ny alana teny an-toerana dia mbola tsy nilamina ny raharaha ny lehibe ny fokotany kosa nety ny mpitany filaminana
vaovao tsy mifanalavitra amin'izay fa vaonigadina ny herinandro dia korotana sahady no iainan'ny vahoaka malagasy ny amin'ny fanampiana izay tokony ho anjaran'izy ireo fanadiadiny ny oro fitiavana sy manora ndray malala manomboka ny fizarana ny vatitsinjo ny kalitsinjo izao indray ny sosialim-bahoaka miovaova ny anarana nefa fa ny fomba fanao tsy miova androany toerana maro feno fitangoronan'olona mitaraina menomenona ho tsy nisitraka akory izany fanampiana izany teto amin'ny fokotany ankady vato nandalo izahay avy dia ny antsoantso ireo mponina nona le vahoaka fiboana misy nefa ny anjara tosika fa mety tokony ho an'le vahoaka tsy tonga aty amin'le vahoaka inona ny tena marina many zavatra tenenina dia misy ny olona tapaka lalanjaa amin'ny zavatsy io ao ambony eo misy madama zao marary efa tapaka lalanjaa fa noho ny fahenona fa hoe tsy nahazo an'le tosika fa meno nampitombo ny aretiny mafy marary mafy zao le olona ao ambony ao nefa raha malala fa vola avy amin'ny banque mondiale izy io tsika raha zao mahazo 184 milliards de dollars efatra mivalopolo mizato tapitrisa dollars ho an'ny vahoaka malagasy aiza zay mba fanampiana ho an'reto fokotany 2J reto aiza hatramin'izao tsy misy zany ka fionana amin'ny député Jocelyn zay amin'ny fandraisana ndraiky satria raha zao ny fandehany ohatra miveromonoka fotsiny zay sady tsy azon'le vary agony tsy azony ninona afabela indray ny se fokotany ho ireo mponina voatontona ho nanao ny lisitry ny fokotany ankady vato mantsy ny anaran'ny solombavam-bahoaka IRD voafito amin'ny boriboritany voalohany Jocelyn Andriamanalina-Rivo be dia be ny anaran'olona tsy tafiditra rehefa nivoaka ny lisitra farany hoy ny fanazavana raha ny fanazavana ny solombavam-bahoaka izay azo antaroby dia tsy tompona andraikitra ny amin'ny fanaovana ny lisitry ny fanampiana izy fa mijanona ho mpanome toromarika fotsiny ihany ny se fokotany no tompona andraikitra ny amin'izany hoy ny député Jocelyn Andriamanalina-Rivo tsy lavitra teo teny Anjanahary mbola fitarainana amin'ity resaka sosialim-bahoaka ity ihany koa izay atao foga ny tika tanàna adidina ity zany 1801 ménage dia nefa niny alefa ny aviany mibetsaka indrindra zao de 200 dia nididy avy any midina foana moa zany dia niteny hoe jereko ny olona zay tokony hisitraka an'le izy dia aty farany tikatra zao ny député no nandray andray satria alahady zay no nitenenina alahady asa tamin'ny sivy teo ako ny tonga teto dia nefa le isa tamin'ny 12 dia efa tsy maintsy tonga any amin'ny député nilaza ny filoha fa tsy tokony isy hitaraina amin'ny resaka fanampiana izany ntsony ny vahoaka malagasy kanefa tsy arakarak'izay ny zavanisy betsaka no nitaraina ho tsy nahazo fanampiana aiza hoe zany mangarary eo amin'ny fitantanana izany toa pirofo ve fa tsy ampy ho an'ny vahoaka ireo fanampiana kanefa misesisesy ihany izay sorabola azony Madagasikara izay avy any ivelany fa manoloana izao savorovoro eto Analamanga izao indrindra ny amin'ny fizarana ireny fanampiana tsy aradrariny ireny dia ndresaka tamin'ny mpanao politika iray ihany koa ny mpanao gazetinay androany teo anivon'ny antoko DHD Asinandre Malala sy Tokra Marola tsy mahomby ny rafitra rehetra amin'ny tantana izao krizy ara-pahasalamana sy ny orana ara-tsosialy mianjady amin'ny vahoaka izao ny antoko DHD nanambara izany amin'izy ireo dia tsy niomana ary tsy mahomby ny rafitra iray manontolo manapirofo izany ny fisiny izao karazana savorivory ara-tsosialy izao asa ny dikany amin'izay fandehanjavatra izay manao hoe tiany fanjakana hiakina tanteraka aminy ve ny olo-pirenena ka atoky azy ka tsy afa miala aminy dia fanampiana atao aminy dia zara raha manao zavatra faran'izay aingana amin'ny tson'olona hoe vonjy-davanandro zaraina aloha sisana hoe mangingina solamindamina ny zavatra rehetra ahoana moa ny azahoanao manateraka tombontsom-bahoaka sy fiarahamonina amin'ny felim-bahoaka na rafitra mbola déconcentré foana ny fokotany efafahamezana fahefana azy ka na hojoronao ny loharano na apetraka amin'ireo olona any fokotany sy namandreo ny asa rehetra manontolo nefa nisy tsy tompo-pahefana nefa problème manontolo any amin'ny malala siensana tsy tafavoaka tsy maintsy misy fomba fijery amboarina eto raha tiana tavoaka an'le raharaha raha ny fanazavana hatrany dia tsy ho vaovahatra amin'ny farany ny orana eto Madagasikara raha toy izao hatrany tsy fahombiazan'ny mpitondra ny hafarany ty raha ty dia tsotra tsisy mahomby zay atao dia anao feu d'artifice foana ianao kabary sy namany matanjaka foana dia anao zavatra miseso sy namany foana entina nampenana any fandehana izy nefa tsy havany ininona zany tsy tondry ininona mihitsy nisokatra ny coalition Matsonjombe androany ary tsy tamboisaina ny fizarana ny sosialim-bahoaka teny antoerana nisy moa ny fanadihadiana manokana izay natao Injavandriamaefa sy Andra Kotomalala manoloana izany
isan'ny fipetrara-pahasalamana entana iadiny amin'ny tsy hiparitany coronavirus ny tsy fahazahoan-dalana mamory olona nalatsaky ny 50 aza na ny fiangonana aza nanaraka io fepetra io ho an'ny FJKM izao dia namoaka fanambarana ny avy amin'ny filoha sy ny mpiandraikitra fohibe ny 13 jolay lasa teo fa mandritra izao fihiboana tanteraka izao antsona ny mpitandrina rehetra hampiato ny famangina sy ny fandraisana ny olona rehetra aloha araka izay farany azo atao ny fiangonana moa izany araha mahita fa tsy misokatra ny mahagaga nefa androany teny Antsonjombe dia ny filohan'ny repoblika mihitsy no nitarika ny famoriana olona hitanao amin'izao sary izao tsy 10 fotsiny akory fa tena mihoatra fizarana ny sosialim-bahoaka io fotoana io ity teny Antsonjombe ity dia ny alohavan'ny fizarana teny amin'ny Malakama ihany koa ary avy eo ny filoha dia mbola nidana teny amin'ny faritra akoron-drano rehetra iny avy azo atao tsara ny mamory olona raha ao anatin'ny fanarahana ny fepetra sady manao artava no mananja ny elanelana ray metatra sa rehefa ny fitondrana dia mety fa tsy ny mpitondra amin'ny mahalidera azy ve ny tokony hanome ohatra ho an'ny vahoaka dia rehefa iny fa manaraka ny ataon'ny mpitondra ny vahoaka amin'ny fivoahana sy ny fivorivoriana dia lazaina fa mafiloha ary ina moa zany no manakana ny fitondrana tsy hanokatra ny fiangonana dia apetraka ny fanajana fepetra apetraka tsara ny rindran-damina rehetra ny ledera hoy ny fiteny dia lead by exemple ny tena mpitarika dia manome ohatra ho an'ny fitariany mbola anatin'ny ady tanteraky Madagasikara amin'izao fotoan'izao amin'ny fiatrehana ity coronavirus ity tsy mitsaha mitombo ihany koa ireo olona vo sy ny olona mamony ainy na ny heviny momba izany androany ny teo anivon'ny syndicat ny paramedy fanadihadiany nory fitiavana sy manora ndre malala mety ohatry ny rotapitrisan'ny olona voan'ny coronavirus eto Madagasikara raha tsy misy ny fandraisana andraikitra matotra tombana avy amin'ny syndicat ny paramedy io antotanisa io dia vokatry ny tsify sy ny pekady matotra avy amin'ny fitondrana raha tsy laza fotsiny eo amin'ny ara-pitaovana hoentina mialy amin'ny aretina amin'izao mantsy ny tsitsitsy io fa tsy ampy no mahazo ireo mpitsabo mitoyatra ny fanasana ny epi Tatrano zao za zao natao test de positif amin'ny ray volana fa ny antotrano misy olona dimy ny anankitelo efa vo daholo zany iny apiasany olona tatraminay zany efa vo tokatrano misy an'io zany tsy fitezany daholo ny olon-dehibe rehetra ao anatin'le trano zay mahatonga le tombatombana hoe rany lion zany migasy dia vola lovany daholo tsika rehetrarehetra sy ohatran'izany ary marina zay taraina ny namana sy ny zavatra hita zany no anaovanay an'io karazana ataoko hoe prévision rehetrarehetra io ohatrany hoe dia fa inona moa ny tena zany dia mitabataba isan'andro dia misy fotoana mangina kely misy fotoana mitabataba miantso ny fitondram-panjakana ihany koa ny avy amin'ny syndicat ny paramedy mba hanao zava-dehibe ny resaka mangarahara amin'ny resaka fanampiana dehibe zany lesiko ao fa ny fanjakana vety te hanao an'le ady sa manao ahoana dia ny communication no ohatrany hoe tsara fansitana ny hoe bebebe tsy mitenin'iny zany aminay mbola any amponjatra amin'izao i ary Laurent Rajason ary tsy mbola nisy ny aino ny antsoantso izay nataony andefimandro ny olom-pirenena nampidirina amponja ity teny ambolikandrina teny ny mpanao gazety nanao fanadihadiana asina andre malala sy toky raha maro lahy ny 12 jolay lasa teo no nidoboka amponja vonjomaika ireo Lumersia nangataka fanafoana ny didio indray taorin'izay ny mpisolo vava azy saingo ny lavina taorin'izay dia nangataka fahafahana vonjomaika ihany koa mpisolo vava sy ny fianakaviany ny herinandro lasa teo saingo mbola lavina hatrany ihany koa efa nanomboka ny volana janoara lasa teo no tsy salama nefa ireo Lumersia ary efa miomba ankehitriny izany tsy fahasalamana izany efa hatramin'ny ela izy ny tsy salama vao maika moa amin'izao tsy mifankahita izahay fa carnet no ifamezivezen'ny fifandraisana samba ny ainanay zavatra ohatra n'izao ary rarina tsy hiverenana n'izao ntsony izy indray no mezaka mampahery anay dia izy milaza foana hoe salama aty nefa tsy izay no marina ny fanafarana fanafody saika isan'andro tsy mifankahita amin'intsy izay hatramin'ny idirany tao araka ny voalasa dia hoe le resaka ambianara-pahasalamana dia tsy voarara ny fifamangena averiko ihany mafisiko fa efa hatramin'izay nambola teto trano ary izy dia efa tsy salama manaraka fanomboka tamin'ny volana janoary misy ny mpitsabo efa manaraka akaiky azy dia misy ihany koa ny fitsaboana ady gasy izay ataoko aminy isan'andro mpiasa 7 amina orinasa-panjakana iray avy any Androy no nanao fitarainana manoloana ny tsy mbola nandraisan'izy ireo ny fisotrondronon'ny Jessica Miray sy Mathieu Prince Mpiasan'ny AES Alimentation en eau dans le sud miisa 7 no maneho ny fitarainana noho izy ireo tsy mbola nandray ny karama fisotrondrononony nanomboka ny taona 2024 ka hatramin'izao efa niakatra fitsarana avo ny raharaha tamin'ny 20 aogositra 2024 ka nahazo ny reto rariny
nodidiny fitsarana ny AES ando 5 am'izao tapitrisa ariary mahery amin'ny knaps mba hahafahany ity farany ny antoka ny fitsinjarana ilay fisotrondronono izay zo fototra fa tsy tombontso manokany. Orinasa-panjakana ny AES ary tokony modely amin'ny fandoavana ny karaha-mampiasa ao aminy. Tsy izany anefa no zava-miseho eto ka mahatonga ireto retraité ireto mitroatra mitaky ny zony. 20 taona lasa izay mahatratra 470 ny isan'ny camion citerne ampiasain'ny AES. Ankehitriny dia tsy mampiasa afa-tsy dimy ity orinasa ity izay fototra ny fidangana ny vidin-drano any amin'ny faritra atsimo. Mahatratra 10 ka hatramin'ny 2 ariary ny rano 20 litatra amin'ny bidon mavo raha vao miala kely ny renivohitra Mbovombe Androy. Nandefa antsoavo an'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre ireto mpiasan'ny AES amin'ny sotro-ronono ireto mba hijery akaiky ny zava-manjo azy ireo indrindra fa ao anatin'izao fotoana ny valana aretina COVID-19 izao. 10 taona mahery zahay mpiasa retraité-ny AES no tsy nahazo ny vola retraiténay no tsy nandoavany AES ny cotisation CNAPS nanomboka tamin'ny 1996 efa nisy didiny navoaka ny fitsarana avo tamin'ny 18 août 2016 nandidiny orinasa andoha 195 millions d'ariary sangy tsy nankatoavy ny mandakandroany 20 isa izahay ary efa maty ny evatra tsy mba nisitraka akory ny fisondronono tahaka ny mpiasa rehetra izay zo fototra fa tsy tombontsoa manokana akory. Miangavy ny fahendrenao Andriamatoa Filoha Andry Rajoelina, Andriamatoa Tsay Christian Prime Ministre hijery akaiky ny fahavoazanay mba te hitovy amin'ny beanta rehetra izahay. Fa eo amin'ny pejy ny toe-karena kosa dia betsaka ireo orinasa no voatery manidy varavarana amin'izao fiboana izao. Maro ireo voka-dratsy ateraka izany. Ny safidy ny anatona mpahay toe-karena ihany koa ny mpanao gazetinay androany nomena andriambana amin'sato eo amin'ny riratsary ny tahiriny aina. Araka ny salanisa izay navoakany avy eo anivon'ny Economic Development Board of Madagascar na EDBM omaly ka notanterany gazety amin'ny tambazotra iray dia ny 700 isanjaton'ireo orinasa eto Madagasikara no voatery noho ny katina avokoa vokatra ny fisian'ity valana aretina coronavirus ity. Ny sehatra famokarana vokatra na ireny industrie ireny no voalaza fa tena lasimbatra ka voatery nanakatona ny varavarany ary nandefa ireo mpiasa ao amin'ny chômage teknika. Vokany miakatra ny isa sy ny tahan'ireo tsy anasa. Maro ihany koa ireo faty anto-karabola amin'ny ankapobeny amin'ity taona ity. Hoan'ny entreprise manokana moa zany chiffre d'affaires iny dia rehefa hoe mikatry nisy dia sable rentre à zéro au moins amin'ny tsy lasa négative satria misy charge fixe ihany koa reny entreprise reny tsy maintsy alohany raha ohatra ka manofatrano izy na mampiasa tsirosano dia hoe tsy mahazo miasa mihitsy akoatra ny service essentiel reny dia tena négatif be reny ho an'ny économie. Service essentiel zany zao resety famitipa afaka miasa fa io efa lentineniko foana hatramin'izay hoe na miasa range zao hoe misy ny produit misy ny production fa iza ny vidy an'ireo. Ahitana taratra sahady izany zava-misy izany fa tsy nahomby ny plan de relance izay napetraka ny fitondram-panjakana ho an'ireo orinasa ao amin'ny sehatra tsy miankina. Nidina an-dalambe ihany koa androany ny mponina tao maro voay tao ary efa nanomboka omaly zany manohitra ny fampiatona ny asa rehetra hatramin'ny iray ora tolakandro izy ireo. Vaovao tateriny Jessica Miray rindratsary ny Mathieu Princy. Omaly alahady faharoa ny volana aogositra tokony ho tamin'ny 10 ora maraina ny rotra nidina an-dalambe ny azon'ny Brown District ny mponina Maroay mangataka ny fanafoanana ny tsy fahafahan'izy ireo mivarotra manomboka amin'ny iray ora tolakandro. Nohony izahay hoy ny antsoantson'ireo mponina ka avelao iasa. Raha ny fanazavana tamin'ny antso an-taroby ny fanaovanay tamin'ny mponina tany an-toerana Atrandy dia saika amin'ny ariva avokoa vao mivarotra ny ankamaroan'ny olona ao Maroay nefa izao tsy avela mivarotra manomboka amin'ny iray ora tolakandro izao. Rehefa tao amin'ny Brown District ireo mponina dia niazo ny Brown Zandary tany an-toerana indray. Saingy raha ny fanazavana voaraiva ny an-toerana Atrany dia tsy nankataovana ny fangatahan'izy ireo na avy amin'ny district na avy amin'ny Zandary. Ny verina toy ny isan'andro ihany araka izany ny fepetra ho an'ny androany. Tsara ny manamarika fa tsy nisy ny simba ary tsy nisy ny naratra tamin'ny tiesika nataon'ny mponina tao Marovay omaly ity. Hatreto ihany koa tsy mbola ahitana trangana COVID-19 aloha ao Marovay.
ho any amin'ny fatratsinana kosa indray tsika androany dia nanomboka ny adina ara-panatanjahantena ho amin'ny mpanala fanadinana BEPC tao amin'ny farim-piadidiny Tomasina voalohany. Jessica Miray sy Mathieu Prince trano mitaditra an'izay. Araky ny tapaky ny mpampianatra ary mpanantanjahantena sy ny sisiko Toamasina voalohany ao Toamasina dia nanomboka ny alatsinainy fahatelo ny volana aogositra ny adina ara-panatanjahantena ho an'ireo mpianatra nala ny fanadinana BEPC ao Toamasina voalohany. Mpiadina miisa 770 sy 704 no hiatrika izany raha ho any Toamasina voalohany hatrany. Ka nanomboka androany izy ireo no niatrika ny adina ara-panatanjahantena tamin'ny toerana voafidy mialoha anaovana izany. Rehefa natao zay réunion préliminaire zay niaraka tamin'ny teknisiana rehetrarehetra dia tapaka tao anatin'ny fivoriana fa tsy misy interrogateur na iray aza afaka mandray téléphone, zany hoe na mandray appel na mandray SMS mandritra ny fandaterahany ny asany eto ambony kianja mba hialana amin'ny ahiahtsy-havana. Tsy maintsy misafidy adina iombonana iray sy adina manokana iray ary ny azakazaka 700 metatra ho an'ny lehilahy sy 900 metatra ho an'ny vehivavy. Progression no ataonay. Le ankizy zany mena baolina dia mihazakaza ilay mitondra baolina, teknisianina malala hoe hainy tsara ny milalao an'ilay baolina fa hita zany ny note mena anazy fa tsisy resaka rencontre mihitsy zany mba hifandona an'ilay ankizy. Zay ny sport collectif. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa dia firenena maro no mbola ao anatin'ny ady tanteraka amin'ny Covid-19 amin'izao fotoana izao. Anisy ny fivoriana izay nataon'ny OMS mikasika izay. Rina Faniry sy Mathieu Prince. Totosa tao Genève n'izy malasa teo ny fionana nataony teo anivon'ny OMS. Efa efatra amin'ny fivoriana izay nataon'izy ireo moa izy ity hatramin'izay nisy ny valanaretina Covid-19 izay. Mbola sarotra ny fiadiana amin'ity arety mifindry ity raha ny nambaran'izy ireo. Noho izany, mety mbola haritra ihany koa ny fisiny manerana ny firenena maro. Manoloana izany indrindra, nilazany teo amin'ny komity vonjy-taitra izay ahitana mpikambana 20 sy mpanolontsaina 12 fa zava-dehibe ny fahafantarana ny valin'ny fitilianany amin'ireo faritra maro samihafa. Tokony handray fepetra ihany koa ny OMS mba hisorohana ny voka-dratsy teraky valanaretina ity. Tsara ny manamarika fa hatramin'izay nisiny Covid-19 izay nanomboka tamin'ny taona 2014 olona efa 9 alina senetsy izao ny laviny maneran-tany. Mihoatra ny 17 faingo enina tapitrisa kosa ireo mitondra ny tsimokaretina. Hatramin'izao aloha mbola Etazonia hatrany no manana ny maty be indrindra maneran-tany ny vokatry ity valanaretina ity izay mahatratra hatramin'ny 473 sy 5 alina sira hetsy. Brésil kosa ny manaraka azy 570 sy 2 sy 9 alina. Avy eo Mexique 720 sy 904 sy 4 alina. Royaume-Uni 720 sy 904 sy 4 alina ary Inde 150 sy 903. Fa tonga somatsara ny alahady alina teo ireo astronaute américaine rola rehefa avy nijanona 2 volana tany amin'ny station spatiale internationale. Fanadidiny Jessica Miray sy Mathieu Prince. Ny alahady hariva teo no nilatsaka tao amin'ny ranomasiny Golfe ny Meksika ilay capsule SpaceX izay nitondra astronaute américaine rola avy any amin'ilay station spatiale internationale ISS. Tonga soa eto ambonin'ny tany ho hiavetrany ny firarian-tsoa avy amin'ny Italiany sidina tamin'ireo astronaute rola Bob Behnken sy Doug Hurley izay niazo ny ISS efa 2 volana izao. Kapsule iray namboarina orinasa amerikana tsy miankina SpaceX izay noforonina miliardera amerikana Elon Musk no nitondra azy rola ireto. Fifanarahana niaraka tamin'ny NASA. Anisan'ny mahavelom-bolona amerikana ity fahatongavan'ny SpaceX ao Mali ity satria afaka mivezivezy eny amin'ny ISS izy ireo ankoatra ny Rosia rehefa niato tanteraka ny fandehanan'izy ireo teny hatramin'ny volana Jolay 2012. Somary lazaina hoe voafetra ihany anefa ny fitsidian'izy rola teny anivon'ny espace satria tsy teny amin'ny volana izy rola no tsy teny amin'ny Mars ihany koa. Nijanona foana tao amin'ilay station spatiale izay 400 kilometatra miala amin'ny tany izay ivezivezen'ny Rosiana sy ny Amerikana hatramin'ny taona 2010. Nahafapo ny NASA ihany koa ny iraka nataon'ilay SpaceX satria manome fahafahany indray ho andry zareo Amerikana ny fivezivezeny eny amin'ny espace amin'ny sarany mirary no ny teo aloha izay mitentana $3 miliarda.
fa nanova zavatra betsaka teo amin'ny fiainan'izao tontolo izao ny fisiany ty valanaretina covid-19 ity nisongadina atao anatin'izany ihany koa ny fomba mampanao nireo mpino sy lambo fanadiadiana irina fanirisoa sary ny Mathieu Princy. Noferana ho arivo monja ny nanatrika ny famaranana ny fivahinianana masina tao Lamek omaly alahady ho an'ny mpino sy lambo roko faingo 5 tapitrisa izany tamin'ny taondasa. Natao indrindra izany mba ho fisorohana ny mety ho fianaky ny valanaretina covid-19. Fomba mampanao ireo mpino sy lambo isa-taona ny mivahiny ao Lamek. Isan'ireo fomba tsy maintsy ataony antsoina hoe fitoraham-bato atao amin'ny satana. Nanova ny fomba fanatanterahana izany izy ireo tamin'ity taona ity. Teo aloha dia samy mitady ny vato ampiasaina ao amin'izany ny tsirairay. Noho ny covid-19 anefa dia ny manam-pahefana mihitsy no nanome vato nampiasain'ireo mpino. Vato efa sterilize moa no nozaraina. Nasongadin'izy ireo nandritra izany ihany koa ny fanenjanany indray ireo fepetra ara-pahasalamana rehetra iadina amin'ny fianaka ny valanaretina covid-19. No namaranana itanteraka ny fotoanan'ny fampalalam-baovao tamin'ity alatsinainy 3 aogostra 2024 ity ankasitrahana feno ny safidinao manjoitsy tapaka ny MBS na andro na alina na ianao eto antoerana na ny any ampitan-dranomasina ihany koa makasitraka ny teknisiana sy ny mpanao gazety ireo pakasary ny aran'ny salata ao anatin'ny fanatotsana ny tenanay dia mametraka ny mandrapitafa ao manaraka mirary herinandro finaritra ihany koa veloma tompoko.